Voalohany indrindra miarahaba ny vahoakany Tomasony voalohany fa indrindra itsika zanak'Ambelezana mona sy mipetraka eto an-tampon-tanàna ny Tomasina, ary miarahaba ihany koa ny vahoakany distrikany Tomasina faharoa. Isaorantsika ny Lenahary izay ataoko hoe tompona fandaharana ary nanome tombona androantsika ka nahatratrarantsika an'izao saramagnitra andriana, izany hoe fa 5 taona nazahoan'ny malagasy fahaleovan-tena. Eo atrehan'izany dia miarabantsika jiaby tsy ankanavaka na lahy na vavy, ianareo ray aman-dreny, ianareo ray, reny, zanaka, rahalahy, indrindra fa namagna sy tapaka amin'izany fatrakarantsika n'izany saramagnitra andriana fa 5 taona nazahoantsika ny fahaleovan-tena zany. Arabaina satria nomen'Andriamanitra tombonandro sika nahafahantsika niatrika an'izany, ka dia miarahaba ary mirary de mirary nahitantsika fety sambatra satria zany saramagnitra andriana zany dia andro taoko natoazato ho atsika malagasy, ho atsika agnatin'ny distrikany Tomasiny faharoa, zay iarahantsika mifaly amin'ny ankohonantsika sy ny fianakaviana, indrindra fa ny fiarahamonina rahateo, tahaka ny fanao isan-taona eo ny mamono ombia amin'ny Tokobe isaka ny tanàna, eo ihany koa ny famonena na komamborona amin'ny andro ny 28 juin zay arahana ny fianakaviana, ka dia mazao fety sambara daholo antsika jiaby amin'izany fatrakarantsika ny fa 5 taona nazahoantsika ny fahaleovan-tena zany. Ny magnaraka an'izany dia azadigno fa misy hafatra ataoko hoe zay napetraka ny olo maventsika, zay atao hoe ny tolona sy niady an'izany fahaleovan-tena zany, satria rahantsika malala fa tsy azoazo foana zany fahaleovan-tena zany fa niady ireo ray aman-drenitsika mba azahoantsika fahaleovan-tena. Maro ny aignana foita agnatin'izany, maro ny ataoko hoe ny sistany na ny gadra, ka izany indrindra no tokony hoentitsika taranaka faramanimba aty afara amin'izay le fitiavan-tany-drazana zay le nasehon'ny razam-bentsika teo aloha. Ny tiany atongavana amin'izany dia ny fandraisantsika ndraikitra ho amin'ity firenentsika ty, indrindra fa ny distrikany Tomasiny faharoa malala antsika ty, dia ny fandraisana ndraikitra ny tsaraikiraika mba iotian'ny tany-draza satria ny fandrosoana, ny fitiavantsika fandrosoana dia fitiavantsika ny tany-drazantsika, fitiavantsika ihany koa ny taranaka faramandimy, ka dia miangavantsika jiaby ifagnometanana amin'izany fampandrosoana ny distrikany Tomasiny faharoa zany, amin'izany andraikitra makadiry mba ho marika ny fitiavan-tany-drazana zany, ka dia matoky antsika vahoakany distrikany Tomasiny faharoa mba hiaraka ifagnometanana amin'ny mpitondra manomboka amin'ny solomavamba, manomboka amin'ny filoham-pirenena, ny gouverneur, ireo membre ny gouvernement, ny solomavambahoaka, ny lehiben'ny district ary ny ben'ny tanàna, fa indrindrandrindra ny sefim-pokotany agny fotony zay solon-tegna mpanjakana, satria zareo no agny akaikinareo indrindra, ka ny zay afatra avy aty amin'ny ataoko hoe faratampony dia tsy maintsy tonga any anivon'ny tanàna zay misy tsika indrindra fa ny fokotany, ka andaotsika anao soroka miara-milanja, tagnana miara-mibata, saigna miaraka mandinika, arongotra miaraka mamindra amin'izany fampandrosoana ny distrikany Tomasiny faharoa zany. Ny amaranako anazy dia voniatrika fanadinana CPE ny zanakatsika manerana ny Madagasikara, ary anisan'izany ny distrikany Tomasiny faharoa. Eto dia miarahaba nareo zanaka zandrya taranaka zay afa-panadinana tamin'ity CPE satria io moa zany ny ataoko hoe diplôme voalohany fiangana zany amin'ny diplôme zany, ka dia arabaina nareo aminazahoanareo an'izany CPE izany, ary mirara nareo ihany koa ho salama vatagna ary anohy hatramin'ny farany zany fianarana ataoko hoe amin'ny diplôme voalohany zay vao natomboko izany. Fa ny soritana manokana moa zany dia miarahaba le zaza 7 taona satria agnatin'ny faratratsinanana dia tagnatin'ny distrikany Tomasiny faharoa no misy an'le zaza 7 taona farany zandry indrindra tagnatin'ny faratratsinanana, ary afaka izy amin'izao fotoana zao anatin'ny fokotany ampionana EPP Votrambato, ka dia arabaina ianareo ray aman-dreniny
amin'izany fahafahany zanakatsika afaka CPE zany amin'ny taogna farany ambany, ary izy ihany koa ny farany ambany amin'ny faritra Atsinanana, ary miaraba ananjy manokana ihany koa amin'izany fahafahany fagnadinana zany, antenaigna fa ho lasa lavitra zany zaza zany satria mbola fito taogna sahady de efa manana zany diplôme CPE, satria ny anay taloha efa 5 taogna, 3 taogna, 4 taogna zay vao mangala fanadinana CPE zany. Ty nefa dia antsasaka zay 7 taogna de efa afaka niatrika zany fanadinam-panjakana zany ary afaka soamantsara, ka de miarahaba an'izany zaza afa-panadinana izany. Eto am-pamaranana moa zany dia mirary sotsika rehetra mankasitrika anareo mpanao gazety eto an-tokotanan'ny Tomasina, mirary sotsika jiaby mba ahitany sosiny finaritra mandritra ny fetim-pirenena zay arahantsika amin'izany fankalazana fa 500 taogna nazahoantsika ny fahaleovan-tena zany. Mankasitrika tompoko lahy, mankatena tompoko vavy. Saotra tompoko.